Faly miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny météo ny tsiokan'ny taliona ny mousson tena mahazovana zany eto Madagasikara ary vokatr'izay dia mahazovana tanteraka koa ny oram-baratra amina faritra maro mbola mitoy izay atao anatin'ny roa andro eo zany indrindra ho an'ny avoatany ny tapany avaratra andrefana kosa mitoy hatrany izay mandrapatonga any amin'ny farany herinandro ao anatin'izay oram-baratra izay dia misy ireo faritra mahazo orana betsaka kokoa zany ary andefasana fampitandremana noho ny abetsahan'izay rotsakorana izay koa misy ny fampitandremana miloko maitso ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny distriktan'ny Toamasina ary koa Brickaville torak'izay ihany koa ny any Anosy Ambanja Analalava fampitandremana miloko mavo kosa ho an'ny Anosy Anala Tanambamanapotsy Marolambo Manoro Andramasina Ambatolampy sy Vatomandry ireo zany dia andrasana mety azo rotsakorana betsaka kokoa zany ireo faritra andefasana fampitandremana ireo indrindra moa zany ny andron'ny Rapiso sy ny Alakamisy ho an'ny Analamanga manokana kosa indray dia mbola mitoy hatrany rotsakorana ary mety mbola mahatratra hatrany amin'ny 50 milimetatra anoany zany avy mionja raha mitaha kosa amin'ny orana latsaka tamin'ity andro any ity na ny tamin'ny alina moa zany dia somary misy fianana ihany aloha zany izay rotsakorana izay fanazana zany dia mila mitandrina hatrany aloha zany amin'ny mety fiakaran'ny rano indrindra amin'ireo faritra iva sy ny fiotsahana tany ihany koa ary mila miala amin'ireo toerana azo antoka fa ampididoza zany ny ponina ao anatin'izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny Rapiso dia misy ny tandrifin-drahona ho an'ny faritry ny Vatovavy sy Fitovinany miaina an'izay tandrifin-drahona izay mety araikotroka ihany koa ny faritry ny Betsiboka sy ny Alitanin'ny Boeny mandraona ny andro ho an'ny Analamanga sy ny tapany avaratry ny Nosy Raimantolo iny mety ahitana erikerikyandro na tandrifin-drahona mahalana ihany koa anatin'izay ny morontsiraka tsy mandrefana maina tanteraka raha ny Apiso tolakandro dia mitoy hatrany ny orana ho an'ny avoatany ny morontsiraka Atsinanana sy ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Nosy ny torak'izany koa ny any amin'ny faritry Melaky mety ahitana an'izay ihany koa ny tany faritra atsimo andrefana ny ambiny kosa indray dia mandraondraona eny ny andro raha ny maripana vinavina ho an'ny Rapiso izay 4 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany 5 hatramin'ny 7 kosa ny ilany atsimo Atsinanana ary rehefa makany amin'ny tapany avaratra kosa indray dia misy mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Sava raha ny andron'ny Alakamisy mitoy hatrany ny orana ho an'ny tany Madagasikara ny morontsiraka andrefana sy ny morontsiraka Atsinanany Nosy ny tendrony atsimo ihany no maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay Alakamisy izay eo amin'ny 5 eo any avoatany ary mbola tsy dia tafiakatra loatra izay ho an'ny morontsiraka atsimo Atsinanana satria dia mbola vinavinaina 12 hatramin'ny 17 degré celsius ihany raha ny maripana ambony indrindra mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny atsimo andrefana sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo Atsinanany Nosy ho an'ny andron'ny zoma dia misy hatrany ny orana fa ho an'ny avoatany Analamanga Itasy Vakinankaratra Moronmania Matsiatra Ambony dia tombanana mandraondraona ny andro zany fanazana zany mety ahitana ihany ny tandrifin-drahona mahalana ny tendrony atsimon'ny Nosy ihany koa dia mijanona maina hatrany ny andro ny ambiny misy ny tandrifin-drahona mety araikotroka raha ny maripana vinavina tomanana miakatra hatrany amin'ny 17 degré ho an'ny avoatany torak'izay koa ny morontsiraka Atsinanany Nosy 19 ka hatramin'ny 13 degré celsius raha makany andrefantsika dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny ambony indrindra vao vinavina amin'izay zoma izay fa raha natsika amin'ny tany falitoan-drivotra ny fandaharana amin'ny ankapobeny dia ambany ny fetramiasa avokoa ny rehefirehetra voaray zany hoe azo lazaina fa nadio zany rivotra teto Antananarivo renivohitra raha ny mandrafitry ny toetrandro ato anatin'ny 3 andro ho avy nefa no jerevantsika dia vinavinaina mbola ho ambany hatrany izay tany falitoan-drivotra izay zany hoe adio kokoa zany rivotra raha ny eto Antananarivo manokana izay ny mety eo antsika tamin'ity androany ity raha pisindray ny fotoana manaraka veloma tompoko